ho an'izay rehetra mahalan'andriamanitra sady voantso no masina ho ampitomboana ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavana ho mba mpiadanana avy amin'andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika amen. Alahady fahatelo amby roapolo ny volana febroary taona 2024 alahady fahafito manaraka ny epifania ary ity ihany koa no alahady farany izay imaginantsika ny roa hevitry ny volana manao hoe mamonjy ny tenin'Andriamanitra. Ny liturjia amin'ny endriny voalohany ry havana no hentsika manatanteraka izao fanompo-pivavahana izao. Anderitsika ry havana malala hitsangana hanatanteraka ny hira fanentanana ny hazakazaka masina. Iantso sy dia raha tomposika ry havana ka ho fiterahantsika an'Andriamanitra dia raha tsika mamaky izao ny salamo efa voalahatra. Vakitsika izany amenarany tompo manao hoe miobio an'Andriamanitra herintsika manaova feo fifaliana ho an'Andriamanitra Jakobo. Asandrato ny hira ka velezina aponga tapaka ary tendreny no kaka mahafinaritra ambanivaly. Sofiny azomara ny volana eny amin'ny feno volana dia amin'ny andro firavoravoantsika. Fahalalana ho an'ny Israely izany ary fitsipik'Andriamanitra Jakoba. Amen.
izany tokoa Andriamanitra ray zanaka fanay masino no tonkira-panaza entinay mitera mankalaza mame voninahitra ny anaranao mo hainay ho tantarena tokoa Andriamanitra ny asoavanao ny amin'ny fitahinao matretrika zay arotsako amin'ny fiainanay ny fanambinanao ny fiainanay ka indro zay tompo velonay na somatsara trapa-monjena mahatratra izao alahady farany amin'ity volana febroary ity misotranao zay Andriamanitra ny amin'ny fitantananao ny fiainanay nandritra niny herinandro lasa iny ary misotranao ihany koa zay fa noho ny fitiavanao noho ny fitarihan'ny fanay masina de tonga eto ihany koa zay miseho eto anatrehanao manome voninahitra ny anaranao izahay koa raiso le tompo ny saotra tsara tolotraianao fa mendrika ao anao izany ary ataonay ho vokatry ny fonay ihany koa ny fiderana zay asandratray koa raiso ankasitrahanao ara tompo zay rehetra tanterana eto ho fanomezam-boninahitra ny anaranao Andriamanitra ary seho eto amin'ity toerana itya hanenika eto ny voninahitra ao Andriamanitra apetraka fenao pelatanao ara tompo ny fanompo-pivavahana zay ho tanterana eto iasa ao amin'ny tsirairay avy ianao iasa ao am-pon'ny olonao ianao ka hamenao anatin'izy ireo ny fanahinao masina ho teraina mandrakizay ny anaranao ry Andriamanitra ray zanaka ary fanay masina amenaran'i Jesosy Kristy mpamotsy anay no anaovana izany vavaka izany amen. Ravana malala amin'ny tompo enoy amin'ny fanajana ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra izay ambarany amintsika amin'ny tivony ity amenarany tompo aza ty izao tolo zao na zay zavatra eo amin'izao tolo zao raha misy olona ty izao tolo zao de tsy ao anatiny ny fitiavana ny ray amen. Malalo amin'ny tompo manoloana izany sitrapon'Andriamanitra izay nambarany tamintsika izany de mahatsiaro fa tsy nahatanteraka izany tsika ka andeha isika hifona eto anatrehan'Andriamanitra amin'ny alalan'izao vavaka izao hivavaka isika raha nanambarany sitraponao taminay ianao Andriamanitra de ndreto izay tompo fa tsy nahatanteraka izany tenao izany mifona aminao zahay Andriamanitra mivalo aminao zahay fa efa nametraka ny fitiavanay teto amin'izao tolo zao zahay mihoatra noho ny fitiavana anao Andriamanitra mifona aminao zahay tompo mazana tokoa ny fiainanay tompo de mifantoka amin'ny zavatra ny tany izay tsy maharitra izany no to hiazakazanay fatratra izany to hitotonay fatratra ifonanay aminao zany Andriamanitra mamindra fo aminay mamela ny elokay fa ty izao tolo zao mihoatra noho ny fitiavanao zay
menatra izay Andriamanitra ianao ilay tia an'izao tontolo izao ka nanome an' Jesosy Kristy ho fanavotanao anay, le fitiavana tsy misy fetra, le fitiavana omenao maimai-ponao an'izao tontolo izao. Nefa izay Andriamanitra toa tsy niraray izany fitiavana ho izany, fa toa ny fitiavan-tena ny manjaka ao amin'ny fiainanay, manjaka ao anatinay ny fitiavam-bola, ny fitiava-tombotsoa maro isan-karazany, ka mifona aminao izay Andriamanitra, mamindra fo aminay, menatra izahay koa mangataka izay Tompo, diovy amin'ny alalan'ny ranao izay, ary sasao mba ho afa-pahotana so afa-keloka. Amasino ary avao sindray ny fiainanay, avao izay ny fanotoran-tenanay, ho masina eo anatrehanao izay, ary andeha ho mendrika manoloana ny voninahitra ao Andriamanitra. Samy manan'izay tsy nahatanteraka anay izay Tompo, ka indro izay manonona vavaka manginy eto anatrehanao, mienoa anay Tompo, mienoa ny fifonanay. Inonay fa Andriamanitra miay ny vavaka anay ianao, ary Andriamanitra mamindra fo aminay ianao. Misaotra Jesosy. Amen. Ary amin'izany dia tsy misy fanameloana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy, fa ao amin'ny Kristy Jesosy no lalan'ny fanahanaina no nahafaka ahy tamin'ny lalan'ny fahotana sy ny fahafatesana. Amen. Ambara amin'ny anaran'ny Tompo ry havana, fa voavelany elokareo noho ny anaran'ny masina. Aleluia. Miderany Tompo. Amen. Tell
dia say maneho ny finoany eo anatrehany tompo ka andeha raha antsika manonatra ao a ny fanekempinoana laharana faefatra manambara ny finoantsika an' Jesosy Kristy isika dia araka ny teny Jaona mpanao batisa hoe ino ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotany izao tontolo izao sy araka ny teny nataony Andrea hoe efa nahita ny Mesia izahay sy araka ny teny nataony Natanaela hoe rahavy eo ianao ny zanak'Andriamanitra ianao ny mpanjaka ny Israely sy araka ny teny nataony Samaritana hoe ny tenanay no nandre ka fantatray fa izy tokoa no mpamonjy izao tontolo izao sy araka ny teny nataony Petera hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona ianao no manana ny teny fiainana mandrakizay ary araka ny teny nataony Tomasy hoe tompoko sy Andriamanitra amen. ny ten'Andriamanitra izay akatsika fampianarana an'io ry ankizy sy ny tanora
dia zay hitatsika ao amin'ny jaona voalohany toko faharoa ka ny andiny ny fahatelo ambe folo tapany faharoa ihany no andehaka atsika fampianarana fohy ho anareo amin'ny tiany io ty jaona epistily na taratasy any nosoratany jaona voalohany toko faharoa ny andininy fahatelo ambe folo tapany faharoa vaky toy zao amenarany Jesosy manao hoe nanoratra taminareo ankizy madinika aho satria efa mahalala ny ray ianareo. Nanoratra taminareo ankizy madinika aho satria efa mahalala ny ray ianareo. Amen. Izany ten'Andriamanitra zany re ankizy tanora no atolotry ny tompo antsika indray amin'izao hanio izao. Raha amin'izay tsika eto amin'ity hoe satria efa mahalala ny ray ianareo. Eto amin'izao tontolo izao re ankizy sy tanora dia misy karazana ankizy anankiroa ary lazain'ny soratra masina eto. Ao zany reo ankizy zay efa mahafantatra an'Andriamanitra, ao reo ankizy zay efa mahalala an'Andriamanitra. Fa ny karazana ankizy anankiray ihany koa dia reo ankizy zay tena tsy mahafantatra an'Andriamanitra, tsy mahalala zay momba an'Andriamanitra, tsy mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Fa eto zany ny ambaran'ny soratra masina eto dia reo ankizy zay maninona zay efa mahafantatra ny soratra masina, mahafantatra ny soratra masina. Ka eto zany lay resahan'ny soratra masina eto le hoe mahafantatra soratra masina dia le ankizy efa miombona ao amin'ny Jesosy, le ankizy tsy mivadika amin'ny Jesosy, le ankizy mianatra sekoly alahady, le ankizy miaino tsara ny fampianarana ho an'ny ankizy sy ny tanora, ary eo ankizy mianatra ny tenin'Andriamanitra, miaino ny tenin'Andriamanitra, manaraka tsara ny tenin'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra. Zay zany le ankizy hoe efa mahalala ny soratra masina, efa mahalala ny ray. Noho zany reto ankizy reto zany dia manoloana an'izany efa mahalala n'Andriamanitra izany, mahalala ny sitrapon'Andriamanitra izany, mahalala ny tenin'Andriamanitra izany dia tsy voataona ny namana izy ho amin'inona, ho amin'ny zavatra azy. Tsy voataona ny namany hanohitra ny sitrapon'Andriamanitra satria mahafantatra ny tenin'Andriamanitra. Ary zay raha ankizy sy ny tanora mazava-dehibe ny fampianarana tahaka an'izao. Tonga aty am-piangonana isika aninona mianatra ny tenin'Andriamanitra, tonga aty am-piangonana antsika aninona mianatra sekoly alahady. Zany zany ny tompony atsika. Fa eto koa nefany dia misy ankizy ireo zay tsy mahalala ny Jesosy mihitsy. Le tsy mahalala ny Jesosy eto zany dia ireo olona zay tena tsy mianatra sekoly alahady, tsy mandray ny tenin'Andriamanitra fa variana fotsiny izy any an-trano any, any amin'ny toerana misy azy any, tsy mahafantatra an'ilay sitrapon'Andriamanitra hoe manahoana tokoa moa zany Andriamanitra izany, manahoana zany didin'Andriamanitra izany, inona ny tokony atao, inona ny tsy tokony atao. Fa manino izy mandehandeha fotsiny amin'izao ny fiainany. Reny zany lay lasa manao tao foana, lasa manao foana ary manao zavatra mifanohatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Inona zany no afatra ho anareo ry ankizy sy ny tanora amin'ity anio ity satria mahatonga nareo mandray hafatra eto dia mitondra izany mody, fa tsy hoe rehefa tonga any an-trano dia hita le hafatra tamin'ny 10 minitra teo dia ohatry fotsiny le ankizy tena tsara be le 10 minitra ny pastera tany dia inona le tany tsara fotsiny le izy. Fa inona zany ny afatra ho antsika ry tanora, ho antsika ry ankizy amin'ity anio ity dia zao hoe tao amin'ny tenin'Andriamanitra isika, tamin'ny soratra masina isika mba hazoto iaino ny sitrapon'Andriamanitra, tao amin'ny tenin'Andriamanitra isika ry ankizy tanora mba hianatra ny tenin'Andriamanitra, hazoto hianatra sekoly alahady satria ao anatin'izany no ahafantarantsika bebe kokoa ny tena sitrapon'Andriamanitra. Ao no ahafantarantsika ny didin'Andriamanitra, ny fitsipik'Andriamanitra arahantsika mba hananantsika fahavelomanao amin'Andriamanitra ary hananantsika fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Andeha ry ankizy tanora iarahantsika mamerina mamaky lay soratra masina ao amin'ny jaona voalohany toko faharoa ny andininy fahatelo amby folo tapany faharoa amenarany toko manao hoe nanoratra taminareo ankizy madinika aho satria efa mahalala ny ray ianareo. Ho an'ny tompo ny voninahitra, ao amintsika kosa ny fiadanany tompo. Amen. Ivavaka isika. Isaoranay anao Andriamanitra ny amin'izany teninao izany, tery izao amponay izany teninao izany mba tsy handalo fotsiny aminay fa tena iainanay sy ivelomanay
ary anananay fiainana sy fiombonam-piainana anaraka aminao. Dia taio ny ankizy sy ny tanora rehetra eto amin'izao fiangonana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Iaraka ivavakantsika. Jesosy Tompo, saotra anao fa afaka mandre sy mandray ny teninao izahay ankehitriny. Mangataka trano fanahinao masina izahay andrakotra izao fotoana izao. Amaky ny soratra masina izahay, ombanay ianao ka hifantoka tanteraka amin'izany izahay. Ary raha andre ny afatra avy aminao ihany koa izahay Tompo, ianao ilay teny velona mamonjy anay no anendry ny lehilahy mpanomponao izay irakao ka izara izany aminay. Tompo, tsy hiverina foana aminao ny teninao raha tsy efa manotanteraka izay sitrakao ary ambinina amin'izay mpandehananao azy eto aminay. Ary dia iorona mafety anatinay ny teninao ka hanamafinofononay, hanitsy ny lalanay ary hampahery anay amin'ny fanarana sy ny fantomponanao. Koa mitenena Tompo fa vonina ianao izahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Iaraka hamaky sy hain'ny soratra masina isika. Izay hitantsika ao amin'ny fanekena taloha araka amin'ny bokin'ny Josoa. Josoa toko 10, andininy 9 ka hatramin'ny faraika amby 10. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary hoy Jehovah tamin'i Josoa, aza matahotra azy fa efa natolotra eo an-tananao izy ka tsy hisy ahajanona eo anoloanao izy na dia iray akory azy. Ary tonga tampoka tamin'ireo Josoa fa nanao lava alina avy any tany Gilgala izy. Ary Jehovah nampifanaritraka ireo teo anoloan'ny Israely ary namely ireo tany Gibeona izy ka nahafaty marobe, sady nanenjika azy tamin'ny fiakarana makany Betiorona izy ka namely azy hatrany Azeka ka hatrany Makety. Ary noho nandositra teo anoloan'ny Israely teo ampidirana Betiorona izy, Jehovah dia nandasaka havandra vaventy taminy avy tany an-danitra hatrany Azeka ka nahafaty azy. Ary be lavitra ny matin'ny havandra noho izay nofonon'ny zanak'Israely tamin'ny sabatra. Hotohizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao. Filazantsara araka ny Lioka toko 4, andininy 130 ka hatramin'ny 730. Ary hofaranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily voalohany nosoratan'i Jaona voalohany toko 2, andininy 12 ka hatramin'ny 14. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary nidina tany Kapernaum tanànan'i Galili Jesosy ka nampianatra ny olona tamin'ny sabata. Dia talanjona ny olona tamin'ny fampianarany satria nisy fahefana ny teniny. Ary nisy olona tao amin'ny sinagoga izay nanana ny fanahy ny demonia maloto ka niantso tamin'ny feo mahery izy ka nanao hoe, Indrisy, moa mifaninona akory izahay sy anao ry Jesosy avy any Nazareta? Avy andringananay va ianao? Fantatro fa ilay masin'Andriamanitra ianao. Fa Jesosy niteny mafy azy ka nanao hoe, mangina ianao ka mivoa aminy. Ary ny demonia no namotraka azy teo afovoan'ny olona dia nivoaka taminy, nefa tsy naharatra azy. Ary talanjona avokoa izy rehetra ka niresaka hoe, manao ahoana izao teny izao? Fa amin'ny fahefana sy ny hery no andidiny fa na maloto dia mivoaka ireo. Ary ny elo teny amin'ny tany manodidina rehetra ny lazany. Manoratra aminareo zanaka aho, satria voavela ny elokareo no ny anarany. Manoratra aminareo ray aho, satria efa mahalala ilay hatramin'ny voalohany ianareo.
manoratra aminareo zatovo aho satria efa naharesy ilay ratsy ianareo. Nanoratra taminareo ankizy madinika aho satria efa mahalala ny ray ianareo. Nanoratra taminareo ray aho satria efa nahalala ilay hatramin'ny voalohany ianareo. Nanoratra taminareo zatovo aho satria mahery ianareo ary mitoetra ao anatinareo ny tenin'Andriamanitra sady efa naharesy ilay ratsy ianareo. Amen. Malalo amin'ny tompo anapaka ao amponareo mandrakariva ny fahasoavana ho mba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny ten'Andriamanitra izay akantsika ny afatra amin'ny tian'io tia riavana malalo amin'ny tompo dia ny bokon'ny Josoa toko 10 raisina eo amin'ny andinin'ny 9 hatramin'ny faraky ambin'ny 10 izany. Bokon'ny Josoa toko 10 ny andinin'ny 9 hatramin'ny 10. Araka ny voalazantsika tena mpiandohana tena pitarena riavana malala dia ty no alahady farany izay banjinatsika ny loha hevitra izay manao hoe mamonjy ny tenin'Andriamanitra. Raha mijery ny bokon'ny Josoa tsika dia mizara roa mazava tsara ny bokon'ny Josoa. Ny voalohany eto dia mitantara ny adin'ny Israely, ny ady izay nataon'ny Israely mba hahazoana ny tany nampanantenan'Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Hitantsika izany ny Genesis 15:10. Fa rehefa nanao fanekena tamin'ny Abrahama Andriamanitra dia zavatra anankiroa nampanantenan'Andriamanitra taminy. Teo izany ilay tany, io dia tany Kanana izay tany nampanantenan'Andriamanitra azy, ary ny faharoa ihany koa ny izay nampanantenan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanekena dia ny hoe taranaka maro. Io zany nampanantenany. Ka eto zany dia hitantsika tsara ato amin'ity bokon'ny Josoa ty riavana malalo amin'ny tompo fa teo reo ady nataon'ny Israely mba hahazoana ny tany nampanantenan'Andriamanitra, satria ny tany nampanantenan'Andriamanitra io dia misy tady haka izy io, misy tady hakan-kely izy io, satria izy io efa tany nampanantenan'Andriamanitra ho azon'ny Israely. Dia misy ady zany tao anatin'izany. Hitantsika zany any amin'ny Genesis 15:10. Fa ny faharoa ihany koa mbo miresaka n'ity bokon'ny Josoa ity sika dia misongadina eo ihany koa ny fitsinjarana ny tany ho an'ny foko ny zanak'Israely. Hitantsika zany reo zany zavatra misongadina rehefa mijery n'ity bokon'ny Josoa ity sika. Teo ny ady izay nataon'ny Israely na ny zanak'Israely azahoana ny tany Kanana, azahoana ny tany nampanantenan'Andriamanitra. Fa ny faharoa ihany koa dia izao hoe teo ihany koa ny fitsinjarana ny tany, satria ny fokon'ny Israely dia misy maro izy, misy 12 izy avy amin'ny taranaky Jakoba zany tao anatin'izany. Noho izany io fizaran'ny boky io riavana malala
dia maneo io fizarana ao amin'ny boky io hoe misy ilay hoe adiny Israely, misy ilay fizarana ny tany na ny fokony Israely, dia milaza mihitsy fa Andriamanitra dia mahatoky amin'ny teniny izy ary tsy mivadika amin'ny olony izay nampanantenainy Andriamanitra. Eto amin'ity bokony Josoa ity zany dia asehony tsara mihitsy fa Andriamanitra matoky Andriamanitra mitazona ny fanekeny Andriamanitra ary tsy mamela ny olom-bofidiny Andriamanitra, fa miady ihany koa Andriamanitra, miasa Andriamanitra, mitsofoka eo amin'ny vahoaka izay bofidiny Andriamanitra. Ary amin'izay sika ny toky eo aloha eo ry havana malala dia mampiseho miariary ny tahotra ny firenena manodidina, vokatra hoe reto Israely reto dia matahotra ny manodidina azy, matahotra ireo firenena manodidina azy satria fantatry izy ireo ilay Andriamanitra izay vavahan'izy ireo, ilay Jehovah Andriamanitra izay tokony ensy ny fahefana, ka matahotra ireo firenena manodidina azy miorono fantatra mihitsy izy ireo. Hitantsika any amin'ny toko manaraka koa ao aloha ao na amin'ny toko fahasivy zany na ny aloha any dia miresaka tsara ny amin'ny hoe tahotra satria ny olon'Andriamanitra dia vonjen'Andriamanitra ary tsy fon'Andriamanitra. Ary zany eto no mahatonga ny Gibeonita ifampiresaka amin'izy ireo ary ny faharimbona tamin'izy ireo mihitsy tamin'ny Israely mba hiara-iady aminy. Hitantsika tsara ny tantara anatin'ireo fa misy ireo firenena izay tady haka tany Israely eto. Avana manara amin'ny tompo miariary eto amin'ity perikopantsika an'ity zany ilay maha-Andriamanitra matoky an'i Jehovah, matoky Andriamanitra, tsy mivadika amin'ny teny omen'Andriamanitra. Noho izany dia misy fahamarinana roa izay ambaran'ny tompo amintsika koa amin'ny alalan'izao perikopa izao. Ny voalohany dia hoe tokony hatoky an'Andriamanitra isika, tokony hatoky an'Andriamanitra isika satria izy dia mampahery ny olony. Izay zany afatra voalohany. Tokony hatoky an'Andriamanitra isika satria Andriamanitra dia mampahery ny olony. Hitantsika izany eo amin'ny andininy fahavalo sy ny fahasivy. Olo vaky ny tena mianaran'ny tompo manao hoe aroa Jehovah tamin'ny Josoa, aza matahotra azy fa efa natolotra eo an-tananao izy ka tsisy ajanona eo anoloanao na dia iray akory aza. Andiny fahasivy. Ary tonga tampoka tamin'ireo Josoa fa nanao lavalina avy tany Gilgala izy. Eto zany dia mampiseho fa Andriamanitra mahatoky Andriamanitra ary mampahery ny olona izy manoloana ny ady izay atrehan'izy ireo. Zava-dehibe indrindra ty havana malala zany ilay teny hoe aza matahotra. Jerentsika zany ato amin'ny sotra masity dia miteny eo hoe aza matahotra, dikan'io dia hoe Andriamanitra mampahery ny olony, Andriamanitra mirotsaka an-tsehatra eo amin'ny fiainan'ny olona izy. Andriamanitra mihitsy no mandray an-tanana ny fiainan'ny olona. Rehefa tonga teo amin'ny Josoa ny Gibeonita eto dia niainga Josoa sy ny lehilahy mahery. Hitantsika eo amin'ny andininy fahaenina sy ny fahafito izany. Ary teo anatrehany indrindra eto no nilazany Jehovah Andriamanitra azy ilay teny fampanantenana, ilay teny fampaherezana tamin'ny Josoa hoe aza matahotra azy ianao fa efa natolotra eo an-tananao izy. Izany hoe teny fampaherezana eto nasehon'i Jehovah ho an'ny mpanompony. Dia Josoa izay mpitarika an'ireto Israely reto ho amin'ny tany Kanana. Ka ny zavatra hitantsika eto ry havana dia izao hoe ny fandraisan'i Josoa sy ny fankatoavana izany teny fampaherezana izany ilay miampy teny fampanantenana ataon'Andriamanitra izany nahatonga azy avy hatrany dia nandeha tsy nangatakandro izy tsy nanao andrasandrasa izy fa avy hatrany izy dia nanatanteraka ny teny omeny Jehovah Andriamanitra izy. Eto zany dia havana malala dia tady io tsara fa isika zany mila miasa ihany koa. Tsy hoe rehefa manao zavatra anankiray tsika dia manankina ferintsika amin'Andriamanitra ihany, fa isika ihany koa mila mietsika. Eto zany Josoa dia hoe mampahery azy Andriamanitra ary vokatray fahatokina an'Andriamanitra izay dia miasa Josoa, tsy niandro alina izy, tsy nitandro asa sarana izy, fa avy hatrany izy dia nandeha izy nanao asa avy hatrany izy. Araka ny teo amin'ny andininy fahasivy. Ary tonga tampoka tamin'ireo Josoa fa nanao lavalina avy tany Gilgala izy. Tsy nanao andrasandraso Josoa io. Ilay Andriamanitra mampahery zany eto ilay Andriamanitra mampanantena antsika dia tsy mipetrapetraka ny kristianina, tsy mipetrapetraka amin'ny kristianina fa mila manatanteraka ihany koa ny kristianina
tahaka natonjosao tahaka hitatsika eto mba azahotsika fahomiana dafana malala amin'ny tompo firifiry moa ny tenin'Andriamanitra izay efa norenesinao firifiry moa ny tenin'Andriamanitra izay nampaheranao fa mafiry tamin'ireny kosa no naharesy lahatra anao ka natonga anao irosy tsy am'salasalana amin'ny ady firy amin'ireny no tena nakatoavinao ka tsy nanaovanao andrasoandraso manoloana ny fiatrehanao ny fahavalo zany koa ry havana malala no miantefa amintsika amin'ny ankehitriny ity fa isika eto ihany koa dia miatrika ady isika lay Andriamanitra mampaherantsika miantso atsika mba hatonga atsika ihany koa hirositra amin'ny salasalana amin'ny ady aty atsika tokana ihany ny fahavalontsika kristiana ry havana malala dia ny fahavalo eny amin'ny rivotra izany dia volosy ny satana araka hitatsika amin'ny Efesiana toko fahaenina andininy faharoambe folo ny mampieritreritra nke dia izao hoe misy ane mpanompon'Andriamanitra azy olona mifidian'Andriamanitra fa matahotra izy fa mahita demoniaka mitsoka mandositra matahotra havana malalo amin'ny tompo mampieritreritra atsika izany fa ny soratra masina eto dia mampahatsiaro atsika fa io Andriamanitra izay ivavahantsika io dia Andriamanitra izay arahantsika sy notsika io izay tompontsika io dia Andriamanitra tsy miova Andriamanitra ary mbola miteny aminao mandrakariva izy ka mampaheranao isan'andro amin'ny ady atrehanao amin'ny fiatrehanao ny olana ny fahavalo eny amin'ny rivotra Andriamanitra mandrehanao io Andriamanitra mampandresanao amin'ny ady io noho izany aza kivikivy ry havana malala amin'ny tompo malona ny ady atrehanao eo amin'ny fiainanao ko raha tsy mbola tsapanao zany hoe Andriamanitra mampaheranao Andriamanitra mitsofoka antrehatra amin'ny fiainanao dia manatona an Jesosy eto eo amin'ny adinao rehetra fa ao amin'ny any no ahatanterahany teny fampaherezan'Andriamanitra satria izy mihitsy no efa nilaza hoe matokia dia ahoana ny toeny izao efa naresy izao tontolo izao araka ny Jaona toko fahaenina ambin'ny folo andininy fahatelo amin'ny telopolo koa mahereza ry havana malala fa ny tompo dia mahatoky Andriamanitra ka mampaheranao Andriamanitra ary noho izany fampaherezan'Andriamanitra anao zany dia tsy ajanona eo anoloanao ny fahavalonao dia ny devolo eny amin'ny rivotra izany ny avatra voalohany dia hoe mahatoky Andriamanitra mampahery ny olona izy amin'ny ady atrehany mba hanalantsika fandresena fa ny fahamarinana faharoa dia izao hoe tokony hatoky an'Andriamanitra isika satria Andriamanitra dia manatanteraka ny teniny tokony hatoky an'Andriamanitra isika satria Andriamanitra dia manatanteraka ny teniny eo amin'ny andeniny fahafolo sy ny faraky ambifolo no hahitantsika izany menara Jesosy manao hoe ary Jehova nampifanaritaka ireo teo anoloan'ny Israely ary namely ireo tany Gibeona izy ka nahafaty marobe sady nanenjika azy tamin'ny fiakarana makany Beti-Horona izy ka namely azy hatrany Azeka ka hatrany Makeda anon nandositra teo anoloan'ny Israely teo ampiadiny Beti-Horona izy Jehova dia nandatsaka avandra vaventy taminy avy tany an-danitra eo zany hoe Jehova nandatsaka avandra vaventy eto zany dia raha mandinika ty soratra masina tytsika ry havana malala Andriamanitra rehefa mampahery sy mampanantena fandresena anjosoa eto ary fampanantenana men'Andriamanitra azy voalohany dia hoe tsy majanona eo anatrehany ny fahavalo dika zany dia zao hoe lay Andriamanitra ivavahany Josoa Andriamanitra mahatoky ary manatanteraka izay lazaina Andriamanitra zany tsy hoe rehefa miteny izy dia tsy tanteran'Andriamanitra fa Andriamanitra dia mahatoky ary manatanteraka zany miaro isan-datin'ny fiainan'olona izy ka eto ny misy fomba anankiroa araka ny voalaza eto hanehoany Jehova Andriamanitra izany famonjeny izany satria tady voly eto Josoa manoloana ny fahavalo ny fomba voalohany ataony dia zao hitantsika eo amin'ny andeniny fahafolo nampifanaritaka Andriamanitra eto zany hoe eto zany Andriamanitra raha amin'ny dika teny hafa na amin'ny fomba fiteny hafa dia hoe nokorotanin'Andriamanitra ary nataon'Andriamanitra ny sabatitaka maro mihitsy zavatra hitantsika tena nataon'Andriamanitra fanina mihitsy zany ny fahavalo eto
araka ny hitatsika eto zany ny fomba anankiray nataon'Andriamanitra eto ary hitatsika tsara fa ny amorita eto no miketriketrika ny amin'izany hamotraka ny Israely izany fa eto Andriamanitra dia miasa amin'ny fomba hamonjeny olona eto nampahatahan'Andriamanitra nataon'Andriamanitra fanina teto ny fahavalo fa ny faharoa ihany koa eto zay mampiseho ilay Andriamanitra mahatoky ilay Andriamanitra fahamarinana ary ilay Andriamanitra manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra ary mihany olona dia zao hoe nandatsaka avandra vavety avy tany an-danitra izy hitatsika amin'ny andelin'ny faraika ambin'ny folo zany inona ny dikan'izany izany dia maneho fa Andriamanitra no mifehy izao rehetra izao ary tsy hoe mifehy izao rehetra izao ihany Andriamanitra fa tena maneho ny fahefany mihitsy izy tena maneho ny heriny izy hiarovany ny olony hiarovany ny vahoaka voafitiny zany dia avana malala eto no hitatsika eto amin'izao soratra masina izao Andriamanitra manatanteraka ny teny ary miasa ny fomba sy takatry ny saina izy handavona ny fahavalo dia avana malala ko tompo tsarovy fa ny Andriamanitra arahantsika io Andriamanitra ivavahanao io ivavahantsika io dia tsarovy fa miandany amintsika io ka raha manaiky ianao ny asany eo amin'ny fiainanao dia mirotsaka ny sehatra Andriamanitra mampiasa ny fahefany rehetra hiarovana anao izy zany dia avana malala ny teny fampanantenana omen'Andriamanitra antsika Andriamanitra tsy mamela antsika ary ninona zavatra tenenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika teny fampanantenana omen'Andriamanitra antsika Andriamanitra matoky Andriamanitra manatanteraka ny tenin'Andriamanitra dia avana malala ko tompo raha ekenao ary fa Jesosy tokoa tompo sy mpamonjy anao dia manaiky anao fa izy no eno lalana raha manaiky an Jesosy tompo sy mpamonjy anao dia Jesosy mihitsy no eno lalana amin'ny ady atrehanao Jesosy Kristy mihitsy no hitondra ny adinao ka mampandresy anao zany avana malala no hafatra lehibe ho antsika amin'ity aoka ataonao zava-dehibe ary ny fiombonanao ao amin'ny Jesosy Kristy satria ao amin'ireny andro ahafahantsika mandresy karazam-paratsina rehetra ny fakapana rehetra izay mandavo antsika kristianina ko matoky ary avana malala matoky n'Andriamanitra mampahery antsika izy ary koa tsy manaratsika izy manatanteraka izay nolazainy izy ary tsy ambela ny mpanompony hiady reny Andriamanitra ko miverenao amin'Andriamanitra fa te hampandresanao izy afatra roa ary avana malala no nomeny tompo antsika tamin'ity an'ity voalohany dia hoe tokony atoky an'Andriamanitra isika satria Andriamanitra dia mampahery olon'Andriamanitra fa ny faharoa dia zao hoe tsy mampahery any Andriamanitra fa Andriamanitra mihitsy mahatoky izy ka manatanteraka ny teny fikasana izy teny nampanantenaina anao izy ko mahatoky azy dia avana malala izay manan-tsofina aoka izy hiaino izay lazany fanahy amin'ny fiangonana ho an'Andriamanitra iray ihany ny voninahitra amen ivavaka isika ankasitrahanay anao Andriamanitra ny amin'ny teninao izay nambaranao anay tamin'ity eno ity nahafantatra ny sitraponao indray zahay tamin'ny alalan'ny teninao Andriamanitra miteny aminay tokoa ianao ary izany dia manam-pirofo fa tena tianao izahay Andriamanitra mampahery tokoa ianao amin'ny ady rehetra izay atrehanay Tompo sotranao izahay fa feno tokondray ny fanahinay fa ahy ianao eo akaikinay mandrakariva ka ninina manjoa anay ninina fandrika alefa n'ilay ratsy le fahavalo eny amin'ny rivotra eo akaikinay mandrakariva ianao mampahery anay ary mampandresy anay saorana ianao Andriamanitra dia amin'izany teninao izany Andriamanitra manatanteraka ny teninao ihany koa ianao izay nambaranao dia tanterahanao amin'ny mpanomponao amin'ny vahoakanao amin'ny olom-boafidinao izany Tompo no teny fampanantenanao anay ampianarao izay Tompo mba tena hanina fitokiana tanteraka aminao ampianarao ny fiangonana mba tena hiaina sy havao aminao Andriamanitra
fa ianao rery ihany no tompo sy mpamonjy anay eo amin'ny fiainanay. Izany no filamatray miorona ao aminao Jesosy ny finoanay. Tompo, momba nreto mpanomponao, fiangonanao, maro ny ady atrehny tsirairay avy, ianao mahalala izany Andriamanitro. Tanterao amin'ny mpanomponao tsirairay avy ny teninao izay nolazainao. Andriamanitra manatanteraka ny teninao tokoa ianao, ka dia tanterao izany Tompo. Misy aminay Andriamanitro no ao anatin'ny olana saribahana, ianao Andriamanitra rery ihany no azonay tarainana. Ao aminao Andriamanitra rery ihany no hahitanay ny vahaolana ho ajereo Tompo, ireny mpanomponao ireny izay miaina ao anatin'izany olana izany. Ao koa ny mpanomponao Tompo izay azony tsy fahasalamana, ianao ijerana izy ireny, hamindrafoana izy ireny ianao Andriamanitro, ka hanasitrana. Misy amin'izy ireny tompony efa eo ambavahoana ny fahafatesana, kivy, very-hevitra Tompo, mampahireza ireny mpanomponao ireny ianao. Atovy tsapany fa Andriamanitra tsy mandao azy ianao, ka ny marary na ny mpitsapo dia ianao no samy ampahery azy ireo, porofoy amin'ny Andriamanitra tsy mandao azy ianao. Ankehitriny ary Andriamanitro, mivavaka izahay ho an'izao fiangonana izao. Taio ny kristianina tsirairay avy, taio ny sapana tsirairay avy, taio ihany koa Tompo ny mpitandrina izay mitondra izao fitandremana izao. Maro ny asa atrehany miandry azy eto amin'izao fiangonana izao, ko mangataka ny herinao izay Andriamanitro ho amin'izany mpanomponao izany, ho amin'ny sy ny ankonany. Dia taio Tompo ny fiangonana tsirairay avy, masamy hahefa ihany koa amin'izay rehefa nitsoinao azy. Metraka fenao pilatanao ary izay Tompo, ny fiainan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Vavaka izahay ny amin'ny synôda lehibe izay atrehana amin'ny taona etya, apetraka fenao pilatanao ny fandaminana rehetra ny amin'izany. Vavaka izay Tompo ho an'izay filohany FJKM indray. Ianao ametraka an'izay olona araka ny sitraponao, hitondra sy hitantana indray izao fiangonana FJKM izao. Vavaka izay Tompo ho an'ny kristiany FJKM rehetra, vavaka izay ho an'ny mpitandrina rehetra, ary tsy adinay vavaka koa Tompo mitondram-bavaka izao firenena izao. Ampanjakao eto amin'ny firenenay Andriamanitro ny fahamarinanao Andriamanitra, atovy miantehitra aminao tanteraka ny mpitondra izatsokaziny, manomboka any amin'ny tompon'andraikitra faratampony izany na hatrany amin'ny farany ambany indrindra. Ianao Andriamanitra no hanetolo-tsaina azy ireo mba handehanany araka ny sitraponao, mitantana sy mitondra izao firenena izao. Sitrakaira Tompo ny mampiombona ny vavaka ay, amin'ny vavaka nampianaranao manao hoe ilainay eo izay ny an-danitra, fa masina ny anaranao, tonga ny ny fanjakanao, tao any ny sitraponao, ety atany tahaka ny an-danitra, eo ny fihinana ny sasa, ary mamelany eloka, tahaka ny an-danitra meloka taminay, ary izay mitondra ny ao amin'ny fakapana, fa manafahany ary ny ratsy, manao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninay manao sy. Manalo amin'ny Tompo misaotra an'Andriamanitra isika ny amin'ny fantanterahany izao fotoana izao. Hamarana izao fotoana izao tsika riavana ka melona metrahana ny tsodrano dia ny hira izay voalahatra no hiraintsika. Say
Jehova no piaro anao, Jehova no fialofanao eo amin'ny akavananao, ny masoandro tsy mahamelanao no ny andro, na ny volana no ny alina. Jehova iaro anao amin'ny ratsy rehetra, eny iaro ny fanahinao izy. Jehova iaro anao na mivoaka na miditra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Ho an'Andriamanitra irerenany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.